Ray malala o, sotranao izay satria mbola nomenao tombonandro avelomana. Sotra ray satria mbola tsy tonga ny fotoanandro ialana ety, fa mbola afaka mibebaka Izahay, afaka miverina aminao Izahay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay zanakao tokana. Misaotra Jesosy aho, satria nanolo tena ho anay ianao. Ny ranao ny tete, ny tenanao no torotoroina Jesosy, noho ny fahotanay. Misaotra Jesosy ny zaka, ny mafy indrindra, noho ny fahadalanay, noho ny fahotanay, ka nozakainao irery izany. Tompo, inona no avaliko ny soa rehetra nataonao tamiko? Anambara ny fahatsaranao a Jesosy, anambara ny fagaganao a Jesosy, anandratranao ao Jesosy eran-tany. Ary tsy homenatra ny filazantsara ao Jesosy, dia ianao izany. Jesosy aho, nikasika ianao, nanasitranay ianao, nanavitray ianao Jesosy. Ka anjarako ny anambara amin'izao tontolo izao ny fahatsaranao Jesosy. Satria fitaovanao izay tsiraray avy rehefa avy novonjenao. Jesosy Tompo, mangataka ny herin'ny fanahy masinao aho, hiasa amiko. Ka miasa amiko fanahy masino, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Raisy ny kontrola ny tenako, satria anao aho, fitaovanao aho, afahanao mampita ny afatrao amin'ny vahoakanao, mba ho tena voaomana tsara rehefa tonga ny fotoana ionanay aminao ray eo anatrehanao sy ny anjelinao. Ka mba tsy ho voatsipy any amin'ny Afobe Izahay, fa kosa ray hitoetra hiaraka aminao mandrakizay. Ary mangataka ny ranao koa Jesosy, andrakotray sy ny asanao ary ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy, satria ianao no manda fiarovanay. Sotra Jesosy aho. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio talata fa 7 volana Aogositra 2022. Ry havana, anio aho dia hijoro Vavolombelona ny amin'ny ZAVA-DOZA izay naseho an'ny Tompo tao anaty Nofy tamin'ny ZANAKOLAHY. Tena ratsy dia ratsy io Satana io, ary tena mampatahotra raha tsy mibebaka isika tompoko. Dia ZAVA-DOZA no miandry ny ahazo ny olona izay overy any amin'ny elo mandrakizay. Mandrakizay hoy aho, satria tsy misy fiafarana ny any amin'ny elo. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay. Ry havana, matoa aho mijoro Vavolombelona foana, dia ho fampaherezana antsika tsiraray avy, ho anao izay reraka, ho anao izay mbola tsy mahafantatra firy ny tena fahalebiazan'Andriamanitra, ary koa ny fisiany elo izay tsy voalaza matetika izany, ary ny fijoroana Vavolombelona rehetra sy ny tenin'Andriamanitra rehetra izay ambarako, dia misy fanamarinana foana avy amin'ny Tompo, satria zavatra nasehony sy nataony tamin'ny ankohonako no ambarako eto. Ary natsoy ny Tompo aho anambara, ampitandrina ny fiangonany, izany hoe ny olona tsiraray avy fa tsy trano akory tompoko. Ary tsy fiangonana Izahay,
satria misy ianareo no manontany hoe fiangonana ve. Tsia tompoko, nalany tompo tao anatin'ny fiangonana Izahay satria tsy niaona tamin'ny tompo ao tao anatin'ny fiangonana, fa nanaraka fombafomba ary tena nanaraka olombelona. Ireo mpitondra fivavahana tao amin'ny fiangonana dia nampalahelo an'ny tompo izany ka tsy nakasitrahany. Izay no natonga ny tompo namoaka anay tsy ho ao anatin'ny fiangonana trano, izany hoe anaram-piangonana izay tsy ho tafiditra any an-danitra ny olona tsiraray avy izay mbola mifikitra amin'ny anaram-piangonana fa tsy mifikitra amin'ny Jesosy Kristy ilay velona sy mahery avy any Nazareta, dia izy irery ihany no tokony olohany amin'ny fiainantsika. Amen. Ry havana, amaky ten'Andriamanitra vitsy aho anamarinana io asany Satana io izay manambara marina ny Baiboly fa misy alohany ijoroko Vavolombelona ny amin'ny Nofy izay naseho an'ny tompo tamin'ny ZANAKOLAHY. Ovakintsika ny ao amin'ny Jaona 4:40 ny 9:30. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andriana n'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia i Jesosy no nitenen'io tamin'ny ireo mpianany, manambara sahady fa ho avy ny andriana n'izao tontolo izao. Io ry havana dia i Satana io, ary Jesosy dia manambara fa tsy manana na inona ao amin'ny Jesosy izy. Izany hoe tsisy fandraisany amin'Andriamanitra na dia kely akory ary, satria Andriamanitra tsara ary Satana dia ratsy. Eny tompoko, satria efa nambarako teto ihany tamin'ny video sasany fa ao amin'ny Efesiana 4:9 sy ao amin'ny Apokalipsia no manambara fa i Satana no andriana n'izao tontolo izao. Tsy maninona na dia verintsika raha satria amin'izay tadiditsika ary voamia isika miambona tsara. Mangataka aminao mihitsy aho amaky ny tenin'Andriamanitra, fa raha tsy misy tenin'Andriamanitra isika dia ho reraka. Ao amin'ny Efesiana 4:9 izy 1:1-12 dia manambara mihitsy hoe fanangolen'ny devoly, ary tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa ny fanampahana ary amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao. Mpanjakan'izao fahamaizinana izao, izay no ambarany ao amin'ny Efesiana. Izy zany ilay andriana n'izao tontolo izao. Ary ao amin'ny Apokalipsia 2:12 dia manambara ihany koa, manomboka eo amin'ny 9:7 fa ilay dragona sy ny anjeliny, io ihany koa ilay mena rana ela hatramin'ny ny andohan'ny izao tontolo izao, ilay namitaka ny Eva, dia io no atao hoe devoly sy Satana. Ry havana, tena zava-doza ny asan'io Satana io sy ireo devoliny. Ny eo amin'ny 9:12 ovakintsika kely ny eo amin'io Apokalipsia 2:12 io, ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Noho izany dia mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina any, fa loza ho an-tany sy ny ranomasina kosa, fa nidina ho any aminareo ny devoly
amin'ny fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Ry havana, ho avy ny andro rehefa lasa avokoa, rehefa pekarin'ny tompo isika zanany rehetra izay najoro tsara hatramin'ny farany dia ivoaka amin'izay ny tena mahasatana ny Satana. Fa amin'izao fotoana izao izy dia mbola miapanga antsika andro aman'alina eo anatren'Andriamanitra. Izany dia hitantsika eo amin'ny 10. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia naharefeo mahery tany an-danitra aho ny teny hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena, ny hery, ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nahazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina. Amen. Ry havana, tsisy afaka miala isika. Aoka isika tsy hanota intsony fa izay zavatra ataontsika na ny kely indrindra ara tsy akasitrahan'Andriamanitra dia miapanga tsika andro aman'alina i Satana, mitondra tatitra any amin'Andriamanitra ny amin'ny ratsy ataontsika mba ho ampijaliany any amin'ny elo isika. Satria ny tenin'Andriamanitra no hitsaran'Andriamanitra antsika. Raha tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra isika, zany hoe ny Baiboly izay baikon' Jesosy rehetra satria izy no filazantsara, dia efa any Satana izay. Dia tsy an'Andriamanitra intsony fa tonga dia very any amin'ny Afobe satria any Satana. Ary mbola manamarina ny tenin'Andriamanitra fa mbola miapanga antsika any an-danitra izy amin'izao fotoana izao. Andao vakintsika ao amin'ny bokon'ny Joba 1 andininy 9 sy 7 ihany. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra mba iseho teo anatrehan'ny Tompo, dia mba tonga teo koa i Satana, tafaharo taminy. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly ny Tompo i Satana hoe, avy nivezivezy teny ambonin'ny tany aho na andeha teny. Amen. Ry havana, isika zany mila mitandrina satria mivezivezy ety izy andro aman'alina. Izay no mahatonga ny teny tao amin'ny Apokalipsy hoe izy miapanga antsika any an-danitra. Eny ry havana, mivezivezy ety izy. Ny olona dia tsy mahita azy, fa ho avy ny andro ivoahany. Ry havana, oka izay ny tsy finoana hoe tsy misy i Satana, ary hoe tsy misy koa ny elo. I Jesosy ara nalainy Satana fanahy tao arinan'izy vita batisa. Ao amin'ny Matio, afaka vakinao izany Matio 4. Ary ao amin'ny Matio 5:20 eo amin'ny 9:7 dia nanambara koa Jesosy ny amin'ny fanambarany ny amin'ny elo. Ovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Manambara zany ny Tompo eto fa misy ny fampijaliana mandrakizay. Io ry havana ny hoe elo. Aoka ianao no hamaky ny tantara eo aloha, fa io verse io ihany no raisitsika. Manambara ny tenin'Andriamanitra eto fa misy ny fampijaliana mandrakizay. Io zany lay elo, ary ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay.
io fampijaliana mandrakizay io dia ambarany mazava kokoa ao amin'ny bokyny Lioka toko 17 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19 any no vakiantsika dia ijoro vavolombelona ao arinany io tenin'Andriamanitra io. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izy iteny aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao eloka. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroa nify. Rehefa mahita any Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Fa ianareo kosa dia voaroka any ivelany. Amen. Ry havana, izay zany. Ny olona any amin'ny elo dia ahita ny ery amin'ny paradisa. Fa tsy afaka makany. Tahaka ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena ao amin'ny Lioka ihany iny afaka vakinao. Toko 9 ny 7 ka hatramin'ny 130. Ry havana, ijoro vavolombelona ako. Taona maromaro lasa izay dia nanofy ny zanakolahy. Hitanony Izahay 3 mianaka. Zany hoe Izahako dia izy mianada. Nitsoka nandositra tao anaty nofy zany satria misy zavatra manenjika anay. Ary ny toerana nisy anay hoy izy dia ohatran'ireny labirainty ireny. Zany hoe amin'ny teny gasy efitrefitra be dia be fa lalana toy ny lalantsara koloara zany ny fitenenantsika anazy koa amin'ny teny vazaha. Dia ireo efitrefitra be dia be ireo zany dia tsy hita lany, tsy hita mihitsy zany ny farany. Ary tao anatin'ny Aizina tanteraka hoy izy io toerana io. Ary tao anatin'ny nofy dia hitany zany fa misy tafo, fa tsy hita kory zany ny any ivelany ilay toerana io. Zany hoe ohatra ny trano mihitsy zany, fa koloara fotsiny efitrefitra be dia be dia tena sarotra be ny ivoahana amin'io toerana io. Nametraka sary eo amin'ny video ako mba ahitanao azy, mba hieritreretanao hoe ohatraohatran'izao ilay izy. Ary nasehoko tamin'ny zanakolahy ilay sary mba anamarinana ny mitovitovy kokoa amin'ilay nofy. Dia io sary io no hitany misy itovizana fa kely, satria ry havana ny any amin'ny Afobe dia sarotra ho antsika ny tena hoe mieritreritra izany, fa mampatahotra izany. Dia io sary io zany no mitovitovy kely amin'ny fanazavany azy fa misy tafo ary rindrina hoy izy ilay izy. Rindrina zany. Satria mantsy ny labirainty dia misy fataon'ny olona amin'ny zaridaina isan-karazany. Fa ilay nofy hoy izy dia tena rindrina maizina. Dia hotohizako ny fanazavany an'ilay nofy. Dia noho ny avy eo tsy izahay 3 mianaka irery no nitsoka nandositra, fa misy olona maro koa nitsoka nitovy taminay. Dia niazakazaka hono izahay, niazakazaka mitsoka izany. Ary hitany
ao arinanay fa nisy nanenjika anay. Anankiray hoy izy ary tsy olombelona izy io, fa hitany zany fa zavatra avo ary gris zany ny lokony. Dia noho ny tsoka hony Izahay sy ireo olona maro ireo ny azakazaka ao anatin'ny Aizina, dia noho ny efa ela dia nisy varavarana teo alohanay. Dia niditra tao anatin'ilay trano hony Izahay, ary noho ny tafiditra tao anatin'ilay trano Izahay, dia fotsy be ilay efitra nisy anay. Fotsy be ozy izy. Ary tao amin'io trano io dia Izahay telo mianaka ihany hoy izy no tafiditra tao. Fa ireo olona sasany maro hafa tsy hainy hoe lasa aiza. Dia noho ny efa tao amin'ilay trano ny Izahay araka ny teneniko teo hoe fotsy be zany ny ao anatin'ilay trano dia nisy vitra teo alohany mahatazana ilay zaridaina eo ivelany ao amin'ilay lakoro zany ny trano io. Dia ilay zaridaina hony tena tsara be, voalamina be zany tsara be ozy izy ilay zaridaina. Dia tampotampoka teo hoy izy teo amin'ny akavian'ilay zanakolahy nivoaka tampoka teo i Satana, avo be ary mena be ny lokony. Mena be hoy izy ny lokony ary tao aorinan'ny Satana hony misy olitra miantonatona eo ambony, ary tena ngeza be hony ireo olitra ireo. Dia noho ny aveo hony nosamboriny Satana izako sy ny zanako vavy, dia nataony tao anatin'ny olitra anankiray. Tena maharikoriko izany. Olitra lehibe anankiray, larva ny dikany amin'ny teny vazaha. Ary ireo olitra ireo zany miantonatona ao aorinan'ny Satana. Dia noho nosamboriny Izahay ka nataony tao, dia nanomboka izany ny teny tamin'ny zanakolahy i Satana. Nanohatra zany ny tenin'Andriamanitra, zany hoe ataony izany andrebirebena ny zanakolahy, tsy ino ny tenin'Andriamanitra fa hoe lainga ny tenin'Andriamanitra. Dia namaly azy hony ny zanakolahy, namaly tenin'Andriamanitra foana hony izy hoe marina ny tenin'Andriamanitra. Dia ny teny hony izy dia manohatra hony Satana, dia tsy akijanona foana zany ny zanakolahy ny tenin'Andriamanitra, nanamarina ny tenin'Andriamanitra. Ary farany dia nanomboka ny tolefika tsy moramora i Satana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra be dehibe tsy ankianto no lazainy zanakolahy. Ary tao anatin'izany le tenin'Andriamanitra be dehibe navokany efa mila tsy afaka hiaina mihitsy izy zany rehefa miteny le tenin'Andriamanitra tsy akijanona. Dia nanomboka ny tolefika i Satana, ary farany tena tamin'ny tany tanteraka, ary ny tapena ny sofiny fa tsy zakany intsony ilaina re ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tsirara tamin'ny tany tanteraka izy dia navokany Izahay mianaka, izako sy ilay zanako vavy. Dia noho navokany Izahay mianaka, dia taitra tampoka tao anatin'ny Nofy ilay zanakolahy. Ry havana, tamin'izany fotoana izany rehefa avy nare izany tantara izany ny vadiko, dia ny tantara tamiko koa izy ihany koa dia nanofy tamin'io alina io.
ary ny nofiny dia raha natory izy ny alina dia tsapany izy milatsaka ambany, tsy moramora, tsy haino hoe aiza, fa milatsaka any ambany ihany hoy izy dia nahare kikika, tsy zaka noenoina hono izy. Kikika tsy zaka hoenoina. Ry havana, tena ny fanojo ny nofy nataon'ny tompo ampitandremana ny ankohonako, fa i Satana dia mifofo ny aintsika tsiraray avy mba ho ampijaliany any amin'ny elo. Izay ilay zava-miafina ataon'Andriamanitra amintsika rehefa zanany isika ka tsy tiany ho very. Avertissement, fampitandremana. Satria ry havana, Izahay tamin'izany taona izany dia mbola tsy niorina tsara tamin'Andriamanitra, fa kristianina sadasada, tsy mankatoa firen'Andriamanitra fa fahazarana fotsiny ihany, ary matoa hoe voasambotry Satana izahako sy ny zanako vavy, dia tsy ampy tenin'Andriamanitra, satria izaha zao dia tsy mba namaky baiboly firy izany teo aloha, fa mamaky kely fotsiny dia vela, ndraindray mamaky, ndraindray tsy mamaky. Ary rehefa mivavaka dia mivavaka toy ny fahazarana fotsiny ihany. Izay no natonga anay voasambotry Satana, ary izay no nampahafantariny fa ilay zanakolahy dia nahavaly avokoa ny tenin'Andriamanitra, ary tena feno tenin'Andriamanitra. Mila izany isika feno tenin'Andriamanitra. Ary ilay nofy naseho an'ny tompo dia i Satana mihitsy, satria ilay olitra lehibe dia zavatra misy any amin'ny elo izany. Ao amin'ny bokin'i Joba, 2:20, hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Samy mandry ao amin'ny vovoka izy roa tonta, ka rakotry ny olitra ny tenany. Amen. Ry havana, io ihany no vakiko, mazava tsara, mandry ao amin'ny vovoka. Ny olona maty no mandry ao amin'ny vovoka, any ampasana izany. Ry havana, ny fahaverezana ny any amin'ny Afobe izany dia feno olitra, tahaka n'ilay olitra nolazainy zanakolahy. Ao amin'ny Marka 5:7 dia hovakintsika ihany koa io amin'ny anaran'i Jesosy. Any ny kankana tsy maty, ary ny afo tsy mety maty. Amen. Ry havana, ireo teny ireo zany dia manambara marina fa ilay olitra nasehony tompo tamin'ny zanakolahy, izay nametrahany Satana anay, dia tsy mety maty ireo biby ireo. Na ny fanahintsika koa raha dia tsy mety maty, fa very mandrakizay izany any amin'ny elo. Eto koa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ny kankana tsy mety maty koa, ary ny afo tsy mety maty ihany koa. Zava-doza, izay ilay kikika eny vadiko, satria may ny afo ny olona, tsy zaka, tsy zaka. Nahare mihitsy izy ny any amin'ny Afobe, satria efa mialatsaka tany izy. Tena mampatahotra izany. Any ny fampijaliana mahamay mandrakizay. Aoka isika tena ho ampy tenin'Andriamanitra, aoka isika tena hibebaka, tena mahatahotra, ary zava-doza ny any amin'ny Afobe mandrakizay, araka ny tenin'Andriamanitra izay novakintsika rehetra teo. Ry havana,
miverena am Jesosy, mibeba, miova, mijoro tsara fa efa kaiky Jesosy. Isika mbola velona, mbola manana fanantenana. Ovay ny famindra fa zava-doza ny miandry any amin'ny elo. Fa rehefa maty tompoko dia tsisy intsony ny fanantenana. Maro be ny efa mijaly any amin'ny elo. Andro aman'alina ary tsisy azon'izy ireo atao intsony. Isika mbola manana fanantenana, isika mbola afaka miova. Ka miova re tompoko. Fa tiantsika ny tompo, tiantsika Andriamanitra, tiantsika ho masina tanteraka, mba ho tafiditra any an-danitra, hiadana mandrakizay. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io Baiboly io no hitsaran'Andriamanitra antsika. Ary io Baiboly io, ny marina rehetra ao dia tsy azonao ialana rehefa tonga eo anatren'Andriamanitra isika. Aoka ho tsapantsika fa i Satana ane ka anjely diso efa tany an-danitra ne no niaviny teo aloha, ary mahalala tenin'Andriamanitra izy. Fa raha isika tsy mankatoa an'io tenin'Andriamanitra io, raha mbola mizingizina isika dia ho resy ary ho very any amin'ny Afobe. Aoka isika tena ahay tenin'Andriamanitra, ary aoka isika tena ankatoa anaraka tsara io tenin'Andriamanitra io. Tsy hoe kory mahay Baiboly, mahay tsy anjery dia ho tafiditra ny lanitra isika. Tsy atompoko. Ny fahaizantsika ny tenin'Andriamanitra ampiaritsika amin'ny tenantsika ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, fiainam-pahamasinana. Izay no hidirantsika ny lanitra tompoko. Izay no hidirantsika ny lanitra tompoko. Ka aoka isika hitandrina, aoka isika hiova, aoka isika tena ho mpanompon'i Kristy tokoa. Ampy izay ny andro lasa. Miverena am Jesosy, fa efa kely sisa dia ho avy eny amin'ny rahoalanitra izy. Tsisy olo-kafa eo akaikitsika rehefa ho tsaraina isika. Fa isika tsiraray avy eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Dia i Jesosy no mpisolo vavantsika, ka raha tsy araka ny teniny no narahantsika tetỳ ambony tany, dia any amin'ny Afobe isika. Miverena am Jesosy tompoko. Raiso Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Anio ihany, aza mangatakandro. Dia aoka ho atao batisy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny lalan'i Jesosy dia mandehana manompo azy, mandehana mizara ny fahatsarany. Fa aza manao ny fanao izao tontolo izao intsony. Dia aoka ande araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Dia apetrak'Andriamanitra ao aminao ny fanahiny. Sy ampianatra anao amin'ny izay rehetra tokony ataonao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery any. Amen.